tsy andian'olombitsy atosiky ny fitiavatena sy fitiavam-pahefana no andehanakana ny vahoaka tsy hainohy safidiny. Efa hita sy mazava fa fifidianana ihany no vahaolana araikeny rehetra ho lalana tokana hampandroso ny firenena. Hoy ny loholona maro anisy raha nanao fanambarana androany. Ny sénateur Nicolas Rabemananjara, filoha-levitry ny Antenimierandoholona no nanao izany fanambarana izany. Fanambarana avy amin'ny olona maro anisy ao anatin'ny vondrona parlementaire IRD Antenimierandoholona. Manoloana ny fivoaran'ny toe-daram-pirenena ankehitriny dia tsy ho afaka angina izay olona efatra amby folo mirahalahy maro anisy eto amin'ny Antenimierandoholona izay soloinay tena eto ka manao izao fanambarana manaraka izao. Enina sisa dia ho tonga ny datiny 9 Novambra 2024 anatanterahitsika ny fifidianana filoham-pirenena. Sy tokony ho sembasembanina amina fitadiavana lalana hafa ivelany izay voafatriny lalam-panorenana ny fanatanterahana izany fifidianana izany. Hevi-diso mampiditra ny firenena ao anaty krizy lalina ny fiantsoana fampitsaharana ny tsotra-pifidianana efa mandeha. Ka misarika ny sainy rehetra tsy ho tafalasaka anatin'izany velam-pandroka izany. Mametraka an'ireo izay nanao an'izany afo izany eo anoloany ny andraikitra tanteraka ny olona maro anisy ary manambara fa tokony andraikitra feno ho sarainy tantara amin'ny famotehana ny firenena izy ireo raha sanatria ka tafalasaka anatin'ny krizy lalina iniana foronina iray ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Tsy misy antony mitombona na inona sy ahatotosa ny fifidianana araka ny tetiandro efa voafaritra. Tsy andian'olombitsy feno fitiavan-tena sy mikatsaka tombontsoa manokana no andeha anakana ny fampiasan'ny vahoaka malagasy ny fahefana isafidy izay ho mpitondra azy ao amin'ny 5 taona manaraka. Ny fifidianana irery ihany no hitsapana ny herin'ny ankolafy politika isatsoka azy ary ny fifidianana irery ihany koa no andrefesana ny isan'ny vahoaka manohana azy ireo tsirairay avy. Manameloka ny fanaovana fihetsiketsehana amboletra sady tsy manara-dalàna hitadiavana raha mandrika sy korontana eto amin'ny firenena. Mampirisika ny mpitandro filaminana mba hijoro hatrany hiaro ny vahoaka sy ny fananany ka hanakana izay fikasana olombitsy anao izay tsy hisiny ny fifidianana. Tsy tokony atao takalonaina ny fiainan'ny pirenena noho ny fitiavan-tseza. Miantso ny vahoaka malagasy mba tsy hanaiky atao fitaova sy atao sorona amin'ny fanakorotana iniana atao eto amin'ny tany sy ny firenena. Mila fitoniana itsika ahafahana mizotra makany amin'ny fifidianana. Miantso ny vahoaka malagasy tsy hankanavaka hitodika tanteraka any amin'ny fifidianana ary ho tonga maro hisitraka ny zony sy hanatanteraka ny adidiny dia ny fantazam-bato amin'ny 9 Novambra 2024. Miantso ireo tokony andraikitra mahefa rehetra na ara-panjakana na ny eo anivon'ny vaomehera maleo tena mikarakara ny fifidianana na ny mpitandro filaminana ho maio amin'izay teti-drasy rehetra ka saina atao tsy hisiny ny fifidianana ka handray fepetra rehetra mba hisoroka ny korotana ka hanatanterahana ny lasabato rehetra ao anatin'ny filaminana manerana ny Repoblikan'i Madagasikara. Antananarivo, zoma 10 Novambra 2024. Tsy andrasana mpanelanelana avy any ivelany ny fampiavanana eto amin'ity firenentsika ity. Hoy ny filohan'ny Antenimieram-pirenena Christine Razana Mahasoa fa isika ihany dia mahay mifandamina mba ahafahana manatratra ny tanjona dia ny fifidianana madio mangarahara ary ekeny rehetra. Rehefa miaona sy mivory fanakam-hevitra isika rehetra misy mananatona ilay ihany koa dia hita fa tsika malagasy dia miavaka amin'ilay fihavanana. Ka tsy hiandrika hatrany ny sitraky ny fony ireo
fanelanelana avy any ivelany fa isika dia mahay mifandamina ary mahay mifamary koa ny fomba fanatonana fanajana sy andaminana n'izao saboribory zao raharahany sy tranga izao dia ny fihavanana ihany sy fanajana ny fahasampiafana ary ny fihainona na ny andany na ny filany amin'izany fanatonana lahatambatra boribory izany ary izany ihany koa no ahafahantsika mahatratra ny tanjona tsy inona ny tanjona izay fatrarintsika fa ny fifidianana madio mangarahara milamina ary ekelyrehetra tsy vahaolana ny tsy fanatonana ny databatra boribory sy ny herisetra ho iatrany izy satria isika kristianina ary malagasy mpandala ny fihavanana tsy vahaolana mihitsy ny tsy fanatonana databatra boribory tsy vahaolana ny dodongerina tsy vahaolana ny fampiasana herisetra satria kristiana isika mpanompon'Andriamanitra isika ary isika dia manaja hoe an'izany atao hoe fihavanana izany ary hoy ny tenin'ny soratra masina ao amin'ny Amosa fahaenina andininy fahaenina ny tapany manao hoe famindram-pony sitako fa tsy fanafitra alafatra raha tsy haivana ny taona 2024 no nananganana ny école communautaire Tsarahonenana fari-piadidia mpampianarana Antsirabe faharoa no niezaka nataon'ireo ray aman-dreny mpianatra amin'ny faniriana mpianajanaka. Trano fianarana iray ahitana efitrano fianarana roa no nisy tamin'izany izay nandraisana mpianatra manodidina ny 20 teo eo. Noho ny fiaraha-miasan'ny fitalahavam-paritry ny fanabeazam-pirenena vakinankaratra sy ny fikambanana Sikafo Nouvelle Planète nefa dia navaozy ny trano fianarana io ary nananganana trano fianarana iray vaovao misy efitrano fianarana 3. Teo ihany koa ny fampitaovana na ny ao anatiny izany na ny ao ivelany ankoatra ny fivarotana ireo fitaovam-pianarana amin'ny ansasabidiny. Ny tetikasa natao teto ny vatsinin'ny Sikafo Nouvelle Planète vola dia ny efitrano sekoly miefitra 5 izany hoe trano anankiroa ny anankiray fanavaozana miefitra anankiroa ny trano anankiray bâtiment anankiray vao namboarina miefitra 3 dia trano fivoahana na ny WC miefitra 9 dia misy ihany koa ny lavadrano izay ahafahan'ny ankizy matraka zany ny fahadiovana sy fidiovana sy ny amin'ny ampiasaina any an-dakilasy dia ao ihany koa ny hangara izay ahafahandray aman-dreny mpianatra manao ny cantine scolaire dia ao ihany koa ny fampitaovana amin'io cantine scolaire io sy ny fitaovana rehetra izay ilaina mikasika an'izay moa zany dia ny ankoatran'izay ny fampitaovana rehetra any an-dakilasy ny table banc ny table ianaran'ny ankizy ny seza sy ny latabatry ny mpampianatra ny boky rehetrarehetra isaky ny ambaratonga ny niveau zany dia ao ihany koa ny fanampiana ho an'ny mpampianatra frama zany ho an'ny karaman'izay dia ao ihany koa zany izay tsy kely fa tena farany lehibe ny amin'ny fampiofanana ny mpampianatra zany mba atonga azy ireo anana ny tena hoe faripahaizana ahafahana mampita ny fampianarana ho an'ireo ankizy ireo. Raha ny fahazahoana izao fotodrafitrasa izao dia manantena ary matoky izany izahay fa tena hitondra fahombiazana indrindra eo amin'ny fahaizam-pianatra dia tena iova tanteraka izany ny fahaizam-pianatra noho ny fahazahoana izao fotodrafitrasa eto aminay izao. Feno hipika ny kianjara Solonjatovo Ambatondrazaka nandray ny kandida laharana 7 Andry Nirina Ratsoeliny. Andro mitovy ny niseho ny fampelezan-kevitra tao Ambatondrazaka ho an'ny kandida iray mpifaninana aminy fa tena naseho ny mponina loatra
fa tsy miala amin'ny Andry Rajoelina izy ireo ary fidiny laharana fahatelo amin'ny 9 ny volana Novambra. Président de Rajoelina, rivaokana Madagasikara ty fandrosoana, rivaokana Madagasikara tsy miova loko, rivaokana Madagasikara tena tia. Zao mitsidika ny Madagasikara avy any avaratra atsimo antonanana ray manontolo avy any atsinanana avy any andrefana fa zao efa imbetsaka amin'ny teto Ambatondrazaka azy mamaky vangy io tiavana tao anatin'izay mandako zay tena Ambatondrazaka ny anisan'ny district amtsidiako ibe indrindra fa zao sa nanao velorano tamin'ny vahoakana Ambatondrazaka dia Andry Rajoelina atao plasy marina sa tsy marina tamin'ny nanao fampelezan-kevitra tamin'ny 2024 anisany tena hoe olona tsy fivoarana vahoakana Ambatondrazaka marina sa tsy marina PDB nampanantenanareo hoe anamboatra an'izany RN44 izany lalana tao anatin'ny fotaka lalana nampijaly anareo ankehitriny nataotsika lalana misosa lalana mampandroso ary lalana mampiavaka ny Ambatondrazaka RN44 marina sa tsy marina ekena sa tsy ekena Rana Raya avana Ambatondrazaka ekena sa tsy ekena zona dozi zao zereo kila nili lalana na seriako tena miasa ianao sery dozi zao pina ho amin'ny mampijaly anao zay ozy izy mba jerijejo nefa ka sa tsy ekena zona zay isanao marina sa tsy marina olona nanao fitikisana hoe tena pro fa ianao ve anaiky eno tsara fa mbola hitondranao efa fantatry ambato ekrenao ve hoe mbola hitondra amin'ny firenena ekrenao sa tsy ekrenao raha eketsika manisa tenao tiatsakasika dony hitanatsika isa roa telo zay teneniko anareo za ripatsy hitanareo reo artiste reo reo namako reo miantso safidianako anareo hitanareo misy artiste anankiray eo tsy misy atrakaliko anao zany na mbola eto ambonin'ny tany ity Madagasikara ty ekenareo ve zany sa tekenareo de jereo fa lasa jaloux re zao niafa amin'ny Ambatondrazaka satria ozy iza hoe anamboatra autoroute tsika efa manomboky zany autoroute zany fa zany autoroute zany miaingy ao Antananarivo mandrapatonga automasina rehefa vita io adiny roa sasany de vita izany mandeha tsy manao adiny 12 tsony fa adiny roa sasany Antananarivo sy Tomasina tsara sa tsy tsara fa zao zavatra misy ty misy ray aman-dreny be mihitsy ne sanketa nosezakely olone hitanareo ny président nareo tiany olona na olona efa lehibe na ny tanoa na ny vehivavy na ny lehilahy tiany président daholo marina sa tsy marina ze aleako rehetrarehetra tena tsodrany zany jerenareo ane vitatsika ihany koa zavatra nampijaly anareo teto ny pont fa zao mbola misy zavatra anankiray tiako tanterahana miaraka aminareo
zao matsy bebe kokoa anareo vahoaka eto Ambatonazaka. Anasoa bebe kokoa anareo Itsara bebe ary anakaiky anareo bebe kokoa ekena satsy yana betsaky tsy metsy amizay mba ny olom-pira mba andray anjara fampandrosona ny vahoaka 5 isanjato fotsiny marina sa tsy marina mbola sa tsy marina eto Ambatonazaka nareo toty mety sa tsy mety dia zao fa misy tanjona anankiray tena tiako tanana hitanareo mbola betsaka tsy manana jirama nareo zany le ramatoa be eno le ramatoa manao satroka izy le izy le manao satroka fotsifotsy zao nareo le tena tia président zao le ataotsika zao le ataotsika zao tena ataotsika eno tsara raha PDB ny foto-drafitrasa natao leno hoe zay mampiasa 16 novembre etrena sasana tonga tegna koa vita nareo zany vita satsy vita vita satsy vita vita zao ara loara misy mararina didi dia io marina satsy marina dia jerevi tsara mbola be folo fa zato ao anatin'ny 10 taona hôpitaly telopolo nataoko ary anisan'izany nananganana ianareo eto Ambatonazaka etrena satsykely miasa tsy vita ny mpitantana sy ny mpitondra tao anatin'ny 10 taona ny olona mety mbola mampanantena fa nazo betsaka amin'izany nareo etrena satsykely ahoana